Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Raiso ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Zany no asongadiny nofinainantsika anio ao amin'ny Jaona 2:7-20 hatramin'ny 7:20. Raiso ny fanahy masina. Teny izay nambaran'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ity no fisehoana voalohany nataon'i Jesosy teo amin'ny mpianatra rehetra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Tenin'i Jesosy teo afovoan'ny mpianatra. Teny nandrava ny sakana sy ny tahotra rehetra. Raiso ny fanahy masina. Ireo mpianatra izay natahotra sy nangorohoro rehefa nosamborina Jesosy ka novonoina, nomboana tamin'ny hazo fijaliana ka maty, dia feno tahotra ny mpianatra. Zany no nahatonga azy ireo nihidy an-trano, tsy sahany voaboaka intsony, kivy, ketraka. Raha tsaroantsika vao niteny fotsiny ny tompo any amin'ny Jaona 4:12 hoe andeha aho, dia efa nalahelo ny mpianatra. Efa natsiaro tena ho irery sahady ny mpianatra. Toa hiteny hoe dia izay rery ve zany sisany eto, hatrizay 3 taona sy 9 mbolana niara-ny riari, ny fankahita, ny fananatra, ny fampianatra, ny fampahery. Indro ankehitriny ilay tompo izay narahina, toa maty ny Andriamanitra. Izany mbola sahiseho vahoaka indray. Nienatr'olona manginy fotsiny, fa nitahotra ihany koa eo ihany sao dia hoenjehan'ny olona teo koa ka ho ataon'ny olona tahaka an'i Jesosy, ho vonon'ny olona, ho samborin'ny olona eo. Nidy an-trano ny mpianatra. Eo anatrehan'izany mpianatra feno tahotra izany no miseho teo avoan'i Jesosy mampahery azy. Raiso ny fanahy masina. Vokany hitantsika tsara fa Jesosy mizara fiadanana. Niteny tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Rehefa mijery eto amin'ny 2:20, tsy latsaky ny intelo Jesosy no nizara fiadanana. Fiadanana izay midika hoe fifaliana. Ary dia indro hony ambaran'ny 20 hoe ary rehefa nilaza zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanivony, dia faly ny mpianatra. Dia faly ny mpianatra nahita ny tompo. Afatahotra ny mpianatra raha nahita ny tompo. Toa azoko sara-tsaina ireo izay nitsamboatra teo amin'ny toerany. Toa azo alaina sary an-tsaina ireo izay feno fifaliana, mibitaka mihitsy fa tsy hatra amintsika intsony zany fanenjehana zany, fa ny tompo aza tsy voatazo ny fahafatesana. Itsika koa mahita maso zao fa velona ny tompo. Riavako malala ao amin'ny tompo. Raiso ny fanahy masina, anala tahotra anao. Na inona endriky ny tahotra, na inona mampatahotra anao ka mahatonga anao tsy seho vahoaka. Indraindray mahamenatra anao ny filazany tsara. Indraindray mahamenatra anao no antson'ny olona hoe kristianina. Indraindray na dia ny milanja baiboly sy manao ny fitafy hoentina any amin'ny fiangonana aza, dia mahamenatra rehefa mitondra an'ilay akanjona dekona na akanjona mpiandry.
ny fanemasina izay nomeny Jesosy, notonoiny Jesosy tamin'ny mpianatra fa izay anala ny tahotra rehetra aminao, anananao fahasahiana, hiatrehanao ny fanomponao. Ny zavatra lehibe izay tsy kely hitantsika eto raha ny teny Jesosy hoe raiso ny fanemasina. Ilay fanemasina mampahery, ilay fanemasina hiainana amin'ny fiainam-piangonana mihitsy hitantsika eto. Jesosy miteny hoe raiso ny fanemasina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Jereo tsara, alohan'ny tenenan'i Jesosy an'izany dia izao ny fitantaran'i Jaona azy hoe ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy tamin'ny raiso ny fanemasina. Nanisy fofonaina. Le hoe fofonaina tenentina ilazana ny fanahan'Andriamanitra, ny na hoe rivotra, na hoe aina. Lay aina izay natao tao amin'ny tanimanga any amin'ny bokin'ny Genesis 2, izay nahatonga olona ny tany, izay maha-olona ny olona no nomeny ny fanemasina. Arak'izany, Jesosy Kristy izay manome ny fanemasina, dia Jesosy izay mamerina anao amin'ny fiainana maha-olombelona, mamerina atsika ao anatin'ny fiainana vaovao na fiainan'ny fahariana vaovao. Aza adonona fa reto mpianatra ireto, raha vao nandre hoe maty ny Tompo, dia efa nisy tamin'izy ireo no namofo te hiverin-dalana. Efa nisaintsaina hoe hiverina hanao ny asa hafanao fahiny talohan'izay niarahana an' Jesosy indray. Efa andeha hiverina hanarato, izany no tao an-tsaina indray. Dia indro ary nipotra Jesosy manonona amin'izy ireo ny fiadanana ka miteny hoe raiso ny fanemasina. Dikan'izany dia hoe tiany Jesosy izy ireo hiaina ny fiainana maha-olona nohariana vaovao azy indray. Raiso ny fanemasina ahatonga anao hiavaka amin'ny olona izao tontolo izao, hiavaka amin'ny maha-fiangonana. Izany no hitantsika eto fa nomena azy ireo ny fanalahidy, ny famelan-keloka. Tsy ny olona rehetra no azo tenenina hoe na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Fa ny olona izay nandray ny fanemasina no manana fahafahana hifehy ny famelan-keloka. Ravako malala fiainana vaovao, fahariana vaovao, tontolo vaovao, mampiatra ilay aina vaovao no tian'Andriamanitra hiaina ny izay nomena ny fanemasina. Ko andeha ry havako malala mba tena hiaina amin'ny olona velona marina tokoa, manana n'ilay fanahy na ilay fofonain'Andriamanitra, fa tsy sanatria olona mody velona na olona tsy tena velona, fa mba tena olona velona marina tokoa, manana ny fanahy masina. Ry havako malala, raiso ny fanemasina. Fanalahidy lehibe no omen'Andriamanitra antsika izany, hiatrehantsika ny andavanandro mpiainantsika tsiraray avy. Eo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao anay ny fanahinao masina, manala ny tahotra, ilay fanahy manala ny tebiteby sy ny famoiza-po ka mitondra anay ho amin'ny fiainana vaovao, fiainana maha-olona velona, manana ny fofonainao Andriamanitra. Misaotra anao izay fa afaka hampahereziny teninao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ity andro an'ity ary zay dia mivavaka manokana ho an'ny fiainana andavanandronay, ho an'ny fiainana ny mponina amin'ny ankapobeny indrindra eo anatrehan'ny tsy fandriam-pahalemana misy eo lany etsy sy aroa. Mivavaka izay Jesosy eo anatrehan'ny asan-dahalo izay mandripaka, eo anatrehan'ny asa ratsin'ny Satana izay manao fakana-keriny sy ireo mpanao ratsy mpampiorohoro amin'ny endriny maro samihafa. Hiasa mahery ny fanainao masina ary ampanjakanao amin'ny taninay ny fiadanana izay efa notononinao ho an'ny fiangonana rahateo. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.